farabanao indray natratran'izao andro fa 7:30 ao anatin'izao 4 andro fiaraha-mivavaka izao. Fifaliana mandrakariva no iarahana amintsika. Andeha isika hiara hivavaka mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Jehovah tomponay eo dia rainay mandrakariva ny anaranao, isaoranay ianao noho ny fitantanana mahasoa rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay. Ankehitriny ary andinika ny teninao izahay, mitarianay, fenoy ny fanainao masina izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tena ilaina izay indray zany ny loha hevitra iarahantsika midinga amin'ity ny tena ilaina. Isaia 41:1. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahasitrana ny torotoro fo izy, ary hitory fanafana amin'ny babo sy hamoaka ao an-trano maizina ho amin'ny mazava. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahasitrana ny torotoro fo izy, ary hitory fanafana amin'ny babo sy hamoaka ao an-trano maizina ho amin'ny mazava. Isaia 41:1. Mety hananan'ny olona tokoa ny fahalalana, ny talenta, ny fahaiza-mandahateny, ny fahaizana manokana nolovana na azo taty aoriana, saingy raha tsy eo ny fanan'Andriamanitra dia tsy hisy fo ho voakasika na koa mpanota ho voataona ho an'i Kristy. Miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no anambarako hoe anonitra roa eno anao aho. Mangatara rahanorana amin'i Jehovah ianareo amin'ny andro farahorana, dia amin'i Jehovah izay manao ny elatra rahanorana mivatravatra no omeny azy eny, samy omeny ny zava-maitso any an-tsaha ireny. Zakaria 2:20 Zakaria 2:20 ary 2:1. Ny fahafahana manao zavatra dia efa nananao. Noho izany, ny fahaiza manao voajanahary ao anatinao no ampiasainao rehefa manao zavatra ianao. Io no mahatonga ny tsirairay miankina amin'ny herin'ny tenany sy ny fahaizany izay voafetra ihany. Ara-nofo izany. Fa amin'ny maha-kristianina dia ny ahara-panahy no tsy maintsy atao lohalaharana. Fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo. Fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatra araky ny fanahy. Izay no ambaran'ny Romanina 9:5. Fehezin'ny tontolo hita masony rehetra. Noho izany, izy no manome ny modely ary manaraka izany fotsiny ny maro rehefa manao zavatra. Mandany fotoana eo amin'ny tolotra omeny tontolo isika, ary ataony rera-tsaina mamisavisa sy mamadibadika ny mety sy ny tsy mety. Miteraka ady hevitra izany, izay mety hiafara amin'ny fifandirana raha tsy mitandrina. Tonga ho azy ny hareraham-batana any ka tsy mahafantatra intsony ny tena zavatra manan-danja. Ohatra ny fanaingonana ny décoration, saingy kelange ny vola sy ny fotoana lany anaovanao ireny, rehefa vita nefa ny atao dia mankay izy ireny. Ny olana masy dia izao, lasa miankina amin'ireny haingon-javatra ireny ny fahalianana izay mamily ny fifantohana hiala amin'ny zavatra manan-danja. Ny tena ilain'ny fiangonana indrindra dia ny azony mitombo amin'ny hery sy ny fahombiazana ara-panahy. Ny ahatonga ny toriteny ho maharesy lahatra
ao voaova fanahy maro ho an'ny tompo a dia tsy nasiana ezaka firy mihitsy. Mila mangataka ny ranorana afara ianao. Mandeha any mitomany mitondra ny voafafiny izy, fa iverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobina kosa. Mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy, fa iverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobina kosa. Salamo 420 andeniny fahaenina. Izay zany tadalana nomenaka andeha isaintsaina sy eritreritra n'izany tadalana izany. Ka ao anatin'ity fekira ity no tanterana zany rehefa mijanona ny fekira dia hiditra amin'ny fanontaniana mitarika ao amin'ny fisaintsaina. Hitra fantaniana ary isika, inona ny tena mbola mahavariana? Inona no tena mbola mahavariana? Inona no atao hoe ranorana afara? Inona no atao hoe ranorana fara? Dia amin'ny alalan'ny tadalana izay nomena no aoka isaintsainanao ny amalinao izany fanontaniana izany. Ary rehefa miasa ao an-tsaina ny fanahy dia hanazava ny fisainanao hamantaranao ny sitrapon'ny-pahary ary ahatonga anao afaka hamaly ny fanontaniana inona ny tokony atao. Inona ny tokony atao ho fantatrao marina ny tena ilaina ary ala amin'ny zavatra maivamaivana sy tsy misy heviny. Dia andray ny fanapahan-kevitra ianao ny tokony atao zany manoloana an'ilay tolotra ao mety tontolo ety. Dia anasanao hivavaka isika. Ankehitriny ilay nahalanitra sy ny tany ny mpanjaka maivana-zavatra rehetra dia manolotra ao ilay an'ny dera ny laza ary voninahitra mandrakizay izay. Ny tsy fahavezana fisainanay ka mahatonga anay no tena treo ka tanina fona aminao zany ankehitriny. Misaotra anao indray fa mbola nomenao teny izay mampisaintsaina anay. Ampio izay mba hiala amin'ny rehaka sy ny tolotra mandrebileby atao an'ity tontolo ity. Fa ny herin'ny fanahinao masina kosa no aza mampisaina anay fanampatra ny sitraponao ary ampanekionay izany ka hitona fanavaozana eo amin'ny fiainanay. Tononona, isangatana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.